Tafiditra anatin'izay dingana irosona amin'ny fampihavanam-pirenena izay fantatra zany zao fa isan'ny fivavahana iraisam-pinoana izay tanterahana ny 7 ny volana jona ho avy zao entina hitrotroana-bavaka ny firenena etsy amin'ny FLM 67 hectare no fantatra fa natanterahana io fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana io ary ny mpanao politika rehetra ny vahoaka malagasy sy akanavaka ihany koa no asaina ho avy amin'io fotoana lehibe io lafomba vaoafa tanteraka kosa indray na dia misedra olana aza ny sehitry ny fivarotana fiarakodia amin'izao fotoana izao mbola mahaliana ny akamaroan'ny malagasy indrindra fa ireo any amin'ny misitaka kely renivohitra ny fivarotana fiarakodia ireny antsoina hoe sprinter ireny sy ireo fiara avy any amin'ny continent asiatika any lantony maro no mety mahatonga izany araka ity fanadihadiana ity. Mangina ny tena ho an'ireo izay mivarotra ny fiara occasion voalazan'ireo izay miantsehatra amin'izany fa ny volana novambra lasa teo no mba nandeha nivarotra. Raha ny eto Anosy izay misy ny toerana natokana ho fivarotana ireo fiara ireo dia ny sprinter no maro mitandahatra. Raika amin'ny 30 tapitrisa ariary na 155 millions de francs no ambany indrindra ary tafakatratrany amin'ny 900 tapitrisa ariary izany raha toka phase 4 habillé complet. Ny eto amintsika aloha amin'izao zany le hita mihitsy hoe tena nitotongana be le fa efa mividy an'ilay malagasy satria tena efa tsy dia mazaka mividy tômôbila. Ny tômôbila zao hitanao reo mitobaka nefa tsy dia misy mividy mihitsy. Raha tany amin'ny mois de novembre farany taona teo izy aloha zao dia tena nandeha be ny tsena. Tany ianao zany mbola mety mahita tômôbila à partir ny 135 millions FMJ. Zao zao ny tômôbila faran'izay mora indrindra eto zao 155 millions FMJ sprinter. Nefa tsy mandeha ny tsena. Misy izy avy any Belgique dia misy izy avy any Allemagne. Saika ireo olona avy any amin'ny faritra na avy any amin'ny commune manalavitra ny renivohitra no mividy fiara. Tsy dia mifandray loatra amin'ireo lozam-pifamoivoizana mateti-pitrangana ataon'ny sprinter izao tsy fisian'ny tsena izao raha ny fantatra. Betsaka ihany koa ireo atosy hita mifamezivezy eto antsika amin'izao fotoana izao ary raika amin'ny 30 tapitrisa ariary no vidin'ny atosy intermédiaire raha eny amin'ny mpivarotra fiara occasion ireny. Ny Hyundai Terraconne kosa dia 7 tapitrisa ariary. Ireo izay manao ny fivarotana fiara ho asa fivelomana moa dia manantena fa hiatsara ny fahefa-mividin'ny olona mba ahafahan'izy ireo mividy fiara.